Ny lalana ankady fotsy ambodivona dia misy lavaka be eo anaty lalana izay aviany ankady fotsy midina eny ambodivona mihamihitatra anatin'ny arabe ary raha fiarana moto izay tsy zatra mandeha eo ka varimbarina dia ahina hifatratra ao anatin'ity lavaka ity. Kazarena ity sary ity mba ho hitan'ny be sy ny maro ary manaitra ny tompona andraikitra ihany koa. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ihany koa dia hisoratana anarana biometrika ny malagasy rehetra hanomboka ny opération biometrika iraky ny Madagasikara izay mikendry ny hananganana rafitra hafantarana ny mombamomba any olom-pirenena tsirairay. Raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny page dépêche informatique taratra modia ho angonina avokoa ireo hafantarana ny olona iray mba hanamafisana ny mahatokana azy eto amin'ny firenena. Nambarany ny fitondram-panjakana ho voaharo ireo tahirin-kevitra rehetra hangonina ary hajaina ny fitanana izany ho tsy ambaratelo. Ramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka Moniramo dia nilazany hoe ireo marefo sy mpiasa ny fahasalamana no hisitraka ny vaksiny mpox. Nilazany ministry ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Monirafa efa miroso amin'ny fanafarana ny vaksiny isorohana ny mpox na ny endran-drajako ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-mombonantoka ka ny marefo sy ny mpiasa ny fahasalamana no hisitraka izany voalohany. Nambarany Ramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa fa efa maro no sitrana sy andalam-pasitranana ary tsy mbola misy ny namoiny ainy vokatry valana retina io ny teto Madagasikara. Andriamatoa Solombavambahoaka FIDELE RAZARA Pierre modia nitondra ny fanazavana tamin'ny teny izay nataony nandritra iny fifampiarabanana tratran'ny taona izay nataony antokotiko Madagasikara iny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja mono nitondrany izany fanazavana izany. Nambarany mahitsy ary tsy miolakolaka hoy izy tsy tokony manala amin'ny mahatimy manao ny toerana izay misy anao ankehitriny ary tsy tokony homenatra hijoro amin'ny mahatimy manao ianao. Nolazainy manokana amin'izany mo Andriamatoa Baba Rakotoarisoa LYLI faralahy sy Clémence ihany koa indrindra nasiany resaka i Ramatoa MAITRE HANITRA ndeha mo arantsika kely ny fanazavana izay noentiny ity Solombavambahoaka ity nandritra ny fandaharana miara-manonja izay tanterahany. Tao anatin'io zavatra natao io dia misy teboka maromaro ny zahantsika na vohitra. Ny ahy zany tena aleko mahitsy rehefa miresaka toy zay fampiatsara velatsy. Ao anatin'ny fanaovana politika dia resahana foana mila manao politika madio tsika, mila manao politika correct tsika fa ifampitezana ny antoko. Ary ao anatin'izay fampitezana anatin'ny antoko zay dia misy tsangakevitra zay arahana zany. Ny antoko tiako Madagasikara dia isan'ny antoko ela nanohitra. 40 taona nanohitra ny antoko tiako Madagasikara. Ny fampitaiza tao anatin'izay 40 taona zay izahay aza mo tafiditra ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara zany androany miezaka manabe voan'ilay antoko. Dia isan'ny zavatra tena ambetiteniko foana matetika ny manentana ny mpikatroka timma asa hijoro amin'ny mahatimma anazy ary tsy menatra ny hijoro amin'ny mahatiako Madagasikara. No zany indrindra dia manantena fa ny namana rehetra mpikatroka dia mba ohatr'izay ka tsy hoe no ny antony hafa dia misitaka ianao amin'ny mahatimma anao, tsy hijoronao lay fanananao an'ilay famille politika zay mahaizy azy anao. Mahitsy eto miresaka satria nareo mako zanatra zay fa izany tiny dia delona tenena dia tsika tsy mahazo miodikodina zany aloha tsika mahitsy. Aka ohatra aminareo izy telo menadara Baba Clémence ary Rafaralahy. Izy telo menadara dia lany tamin'ny listra tojo ravalimanana, listra tiako Madagasikara zany. Zay nampanolotsaina ny tanàna an'ireo mpanolotsaina tanàna timma zany satria tamin'ny alalan'ny listra ravalimanana tojo nampanolotsaina ny tanàna zareo. Na fahanananao an'ireny fitaritaritana bidon reny dia satria mpanolotsaina ny tanàna ry zareo. Raha iresaka ny LYLI fotsiny tsika Rafaralahy zay ministry ny fizahantany androany dia tadidio fa izy nanomboka teo aminy no tsy tafiditra tao anatin'ny listry ny lany. Dia tsy fotsy vato ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Pedamaka Ravalimanana nalana ny anankiray tany aloha
nesorina de nakarina le lira farala mba ho isan'ny mpanolotsaina tanàna tafiditra ao anatin'le isainy. Raha folo zany ny tafiditra de izy larana fa 2.2 de nalana zany ohatra hoe larana fa 4 de nakarina izy. Le larana fa 2.2 ho tafiditra ao anatin'le folo lany. Fitiavany antoko anao zany. De maninona androany tsy mitaky zavatra betsaka aminao ny antoko, tsy mitaky nininona aminao ny antoko fa hoe ifampiarahaba ny taony tsika ifampirarisoa. Ajanony any amin'ny 400 metatra na 500 metatra any amin'ny Korany garde du corps-nao sy ny fiara-panjakana fa mandehana fiara matsotra de tonga eo ianao neutre ianao rehefa tonga eo am'izay. Zany manko ndresana haka neutralité. Neutralité zany tsy midika hoe ario famille politique ianao. Fa aza mampiasa fitaovam-panjakana amin'ny resaka fampelezan-kevitra sy ny raha politika de le fitaovam-panjakana petra ho any, garde corps petra ho any de no tonga avy eo de mifanotritra eo tsika hoe reto tsika mianakavy. Tsisy mitaky zavatra aminao hoe tsy maintsy manao ohatry ianao na tsy maintsy manao ohatry ianao fa asehoy fa tato ny tany ketsany voanao. Ka raha lasa ministra anao androany mety tsy tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara na ministra anao fa amin'ny malilira faralanao na lasa DG anao amin'ny BABÀ anao na lasa chef de région par intérim anao amin'ny Clémence anao tsy maninona fa aza dinoina fa mpanolotsaina tiko Madagasikara ianao teo. Raha tsy hoe ka ianao nefa safidy aza la hiala. Raha zay izy de tsy mametraka nininona aminareo nge zay izy tsika ny asahiteny fa maitre hanitra zafy manatsoa tsy timmy Solombavam-bahoaka timmany zany boriboritany voalohany de tonga ny fotoana iray fanatrehantsika tavy de sarotra ve mba mifanotriny. Ne zany tena apetrako tsotra mihitsy hoe tena miteny tsotra am'ireo namanareo aho hoe andro ray ho atsika rehetra iny hoe velonaina na tsipaka zany andro rajoelona zany de misy antony tsy haiko inona ve sa misy raha olona anankiray ao anatin'le fianakaviam-beny timany tsy tianao ohatra de aza izy jerena fa le fianakavianao tima ao anatin'le atoko nifidy anao. Reo olona reo nge nandatsaka vato anao reo olona tonga tao reo na tonga anao mpanolotsaina tanàna na tonga anao Solombavam-bahoaka dikan'izay raha olona ray roa telo ao anatin'le timany tsy tianao de le be da be reo jerena. Ny resaka Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta kosa dia nisy ny fionana voalohany teo amin'ny Premier Ministre sy ny FMI. Sambany misy délégation na FMI izay tarihiny constant tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Niona tamin'ity iraky ny FMI ity omaly ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Herinsalama Rajoanarivelo. No hazavain'ny Premier Ministre tamin'izany ny laharam-pahamehany gouvernemanta ny fanavozana sy ny fahavononana hanohy ny fiarah-miasa ho fanarinana ny toe-karena malagasy. Nilazalaza ny mikasika Solombavam-bahoaka FIDELE RAZARA PIERRE mo ISIKA ty sy MAITRE HANITRA zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka hiato misesisy zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma IZAY veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.